Miaraba tompoko lasy tompoko vavy fotoana ifanomezantsika ny fanarahanao ny fandaharana alaliny ny fotoana tahaka izao izay fandaharana vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV mbola mijanona ho antony iray mahafaty ny ankamaroany malagasy ny tsy fampiny fanafody entina hitsaboana ny marary indrindra fa any amin'ireo toerana lavitra andrina ka tsy maharaka ny famatsiana fanafody any amin'ireny toerana ireny. Olana goavana ny mandefa fanafody any amin'ireo tanàna lavitoerana eto Madagasikara. 3 na 4 andro eo no mandeha laka na bisikileta na sy ny maro hafa ny saretin'omby ihany koa ohatra vao tonga any amin'ny tobi-pahasalamana sasany entana. Manoloana io dia napetraka ankehitriny ny tetikasa hitaterana fanafody amin'ireo toerana lavitra amin'ny alalan'ny drone. Ny mikasika izany indray no hovelabelarina atao anatin'ity fandaharana ity amin'ity ano ity ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Fahasalamana ho an'ny rehetra tsy hanavahana sokajiny taona izany no velorano fahadimy napetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny iarahana miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary fandrombonan'ireo mpiara-miombonantoka raha ny hita ankehitriny mbola sarotra ny lalana izorana mankany amin'izany vina izany raha ny zava-misy mahakasika ny lafin'ny fitsaboana eto amintsika indrindra fa any amin'ireo tobi-pahasalamana eny anivon'ireo komina CSB amin'ireny toerana lavitra ireny. Raha ny hita mbola olana goavana eto Madagasikara ny fandefasana fanafody any amin'ireo tanàna lavitoerana. Misy ireo toerana izay mandany 3 na 4 andro mandeha lakana fa ihany koa ny andehanana bisikileta ny saretin'omby va ho tody any amin'ny tobi-pahasalamana sasany entana sy ny fanafody entina hitsaboana ny vahoaka. Raha ny fantatra mipetraka any ambanivohitra avokoa ny 700 mponina eto amintsika voatery mandeha tongotra ora maromaro na andro iray manontolo mihitsy aza ny mponina mba hahazoana fitsaboana raha sendra marary na ihany koa mila fanafody. Mitombo lavitra araka izany ny lany raha ny nambaran'ireo mponina mipetraka any amin'ireo toerana lavitra ireo. Ity ramatoa iray ity izao avy any Toamasina hanatitra fanafody any amin'ny kaomina Ambodirina ao anatin'ny distrikan'ny Toamasina faharoa. Misy amin'ilay olona miambotragnonay le me koa zany marary zanany dia avy tatamatavy zay io na farany dia andeha natra fanafody. Tsy haiko fa laly zary ny antsoanay dia vonintazo zany. Fanafody inona daholo zao no hoe mety? Fanafody tazo. Mijaly resaka fanafody. Misy aza andeha amin'ny dokotera iny dia tsy mahatratra mpitsabo dia misy maty mijaly be dia paripatonga amin'ny masera zany masera mpagnavotra fa misy lefa grave be regny zany dia maty an-dala. Mba hamana ny olana dia mampiasa drone ny tetikasan'ny USAID tanterahin'ny PSI Madagasikara handefasana ny fanafody sy kojakoja ara-pahasalamana tena ilaina ho an'ireo mponina lavitoerana. Ny PSI izay ONG lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena misahana ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara efa nandritry ny 20 taona. Mba ampirindra ny fandaminana amin'ny fitaterana ireo fanafody ireo manana ny toerana hipetrahany manokana ny drone ilaina amin'ny fanaterana fanafody na ilay antsona hoe zone de décollage. Ity zany no atao hoe zone de décollage ny drone. Mila toerana fotsiny hoe dégagean'ny ville zany. Toerana tsy manamorona ny arabe fa dégagean'ny ville zany dia toerana malalaka. Atsarina tsy mahita trano kely nareo ao anatin'io zany no istokena ny drone mbola en cours de ino moa zany lazana zany en cours de préparation zany rehetrarehetra zany moa zany tsika dia ao zany istokena ny drone ao koa ny istokena ny ataontsika hoe entana ho alefa amin'ny drone rehefa ohatra hoe misy ny souci technique dia tonga dia ao no manao ny ataontsika hoe ny pièce technique zany rehefa misy soloina zany ny pièce dia tonga dia efa stocké ao daholo zay mahatonga ny hoe misy an'io ohatran'ny angara kely anankiray io. Androany zany tsika manao préparation zany zareo zao ny livraison misy livraison anankitelo ataontsika androany
ny anankiray ny Ambodorina dia ny anankiray ny Ambodilazana. Misy vaccin Covid-19 misy entrant malaria zany no hoentsika zany androany. Raha ny amin'ny faritra tsy nanana manokana no asian-teny, mbola manjaka tanteraka ny aretina tazomoka amin'ny mahafaritra amorontsiraka azy. Raha ny volana febroary 2024 lasa teo, manodidina ny 7.35 ny tahan'ireo olona voamarina fa voan'ny tazomoka. Raha miresaka faritra tsinanana zany tsika dia ao anatin'izay foana hoe tazomoka izay aretina azo lazaina hoe misy mandavantaona moa zany aty amin'ny faritra misy anay. Dia raha ny situation amin'izao fotoana izao, marina hoe nisy ny rano orana maharitraritra teto, misy ny rano miandro, fa raha ny fitrangana tazomoka amin'izao fotoana izao dia latsaka kely raha mihoatra amin'izay tranga isa-taona, satria nisy an'ilay fizarana lay misy odi-moka maharitra izay vao nitanterahana tamin'ny faraparan'ny taona iny. Dia noho izay zany dia azo lazaina hoe ambany noho ny tapisy isa-taona ny tazomoka eto amin'ny faritra Atsinanana. Afa-tsy ny any amin'ny faritra Marolambo, distrika Marolambo izay tena taraiky, satria tamin'ny fetomboan'ity taona ity zany vao nataony fizarana tany. Dia ny any mbola somary ambonimbony, fa na izany ary tsy mihoatra n'ilay atao hoe seuil, izany hoe tsy mihoatra n'ireo tranga izay eritreretina mpitranga isa-taona aty aminay zany fa mbola voafehy tsara ny aretina tazomoka. Dia ankoatran'izay misy an'ireo intrant ozy isitsika, ny fanafody, ny testa sy ny fikirakirana rehetrarehetra ao anatin'ny tazomoka, dia manana ny ampy tsy misy fatapahana famatsiana ato anatin'ny faritra Atsinanana Ray Manontolo raha ohatra ny fanafodina tazomoka na ny ACT sy ny TDR ozy izy amin'ny fahafantaran'ny olona azy ilay fitiliana rapida ny aretina tazomoka. Raha ny hita amin'izao fotoana izao, miazakazaka ny fivoaran'ny tontolon'ny fitaterana sy ny teknôlôjia. Mivoatra manaraka izany ihany koa ny fomba fitaterana ireo fanafody sy kojakoja medikaly eto Madagasikara, ary manome tanana ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana izany ireo mpiara-mioninantoka. Ny drone iray dia mahazaka entana hatramin'ny 10 kilao ary mahavita 10 kilometatra eo eo. Matetika alatsaka amin'ny parachute kely ny entana rehefa tonga eny an-toerana. Miavaka kely amin'ny drone izay efa mahazatra ny rehetra ity drone entina anaterana fanafody any amin'ireo tompom-pahasalamana lavitra toerana ity raha ny fanazavana, ary manaraka ny fepetra takiana tahaka ny sidina rehetra. Hitantsika ity zany no atao hoe drone moa zany samy mahafantatra daholo. Fa ny particularité kely ny anay izy ity natao hoe aile volante zany ny fiantsoana azy, satria zany mitovy amin'ilay drone le fahitantsika maka sary isan'andro reny any eny amin'ny fiarahamonina iny, fa misy an'ity aile ity izy, somary manana pose-na avion, izay mampatonga anareo ny antsoina anazy hoe avion ihany izy aminay ozy nareo. Dia tena marina le izy, avion mihitsy izy zany amin'ny ankapobeny. Dia manaraka ny procédure na vol aéronautique sy ny lalàna rehetrarehetra eto Madagasikara zany izay hiadidiny ACM sy ny ASECNA. Dia mikasika an'izay procédure izay mametraka plan de vol ary amin'ny tour de contrôle, ohatry ny roplanina rehetrarehetra, mangataka autorisation amin'ny tour de contrôle, manana ny altitude tokony andehanana, manaraka toromarika avy amin'ny zareo ASECNA. Dia izay zay vao afaka miassurer ny vol sy miassurer koa ihany koa ny sécurité resaka trafic aérien. Dia misy parachute kely menamena izay mipetaka eto, ity izy ity. Dia izy ity rehefa largué dia misokatra automatique, ity rivotra ny mampisokatra anazy. Afaka miverimberina manatitra fanafody ity drone ity noho ny fetra izay mijanona ho 10 kilao ihany no zakany indray mandeha. Efa nisy ihany koa ny andrana maromaro mialohan'ny nanatanterahana ity tetikasa ity, mba tsy salasalan'ny vahoaka eny fotony ary nampahafantarina azy ireo ihany koa ny tombontsoa azo avy aminy. 10 kilony afaka entiny fa afaka miverimberina izy. Afaka miverimberina izy zany anatin'ny andro anankiray zany, manatra an'izay fanafody hoe ilain'ilay CSP arakarak'izay commandeny zany. Alohan'ity projet ity moa zany dia efa nanao séance d'information, nanao sensibilisation tena nivon'ireny commune ireny zahay niaraka tamin'ny autorité locale teny zany. Dia nampafantatra hoe isy an'ity tetikasa vaovao ity hitondra fanafody ety anivon'ny commune, hanamorana ny fisian'ny fanafody ety izy ity. Dia tamin'ny voalohany aloha zany tsy maintsy nanontany ny olona, nisy foana izay resaka izay sao dia bomba no aterinareo aty na ohatra izany.
dia rehefa nandeha le tetsikasa dia nandeha ny premier vol dia nasana ny vahoaka nasana ny autorité locale rehetra nanatrika an'ilay premier vol isaky ny commune tsirairay io dia nasana izy dia nampisehoana anazy hoe tena sokafany eo masony zany hoe tena fanafody no entin'ity drone ity dia am'izao zareo tsy efa tsy taitra tsony zany vao maika zareo faly mahita an'le izy satria hoe zavatra vaovao amin'izay zareo zany milamina ihany koa ataontsika hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe rassurer zareo fa misy foana ny fanafody disponible foana eny amin'zareo zany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 4 martsa 2024 tany Antetezambaro distrikany Toamasina faharoa ny fanomboana ny fitaterana fanafody amin'ny alalan'ny drone ao amin'ny faritra Atsinanana. Tsy aivina fa faritra misy atelo eto Madagasikara Analanjorofo sy Atsinanana ary ny faritra Sava no nanaovana ny andrana ity tetikasa fanaterana fanafody amin'ny alalan'ny drone ity. Ataony lancement officiel ny fanaterana fanafody par drone izay mijerentsika teo moa ny fanehoanan'izany démonstration maro tokoa amin'izao fotoana izao ny district izay enclavé na sarodalana ary ao anatin'izany dia elaela ny fanafody zay vao tonga any amin'ny toerana ireny ka ao anatin'ny taona dia misy andro maromaro misy herinandro maromaro mihitsy ary ny ino zany ny centre de santé de base ny formation sanitaire ireo tompo-pahasalamana ny amin'ireo toerana lavidavitra ireo tsy mahazo an'izay fanafody zay dia atenaina tokoa fa hanampy an'izany fanomezana fanafody zany ity drone ity. Commune vitsivitsy moa district vitsivitsy nanaovana an'izay fanandramana izay fa araka ny voalaza tao anatin'ny kabary teo dia ao anatin'izay atao hoe mise à l'échelle zay tsika zany hoe hojeren'ny ministère-ny fahasalamana hoe aizavy ny toerana izay tokony andefasana an'io drone io mba hotanteraka ny vihinan'Andriamantoa hoe fahasalamana ho an'ny rehetra tsy hanavana sokajy taona zay ny filoha ny velorano nataon'ny finoandro rajoela tamintsika rehetrarehetra dia anankiray izao fanatanterana zao satria taloha le izy tsy hoe ny tompo-pahasalamana zany tsy nahavita nandefa an'le commande ara-dalàna fa raha tsy teny afa tsy maro lamby sy tanam-bamanam-potsy tsika izay tao anaty région Atsinanana tena rehefa avy ny orana herinandro maromaro ianao vao tonga any fantaritsika izany tanam-bamanam-potsy zany fa volana vitsivitsy ao anatin'ny taona ihany afaka mandeha makany ao anatin'izay zay rana vao tonga any dia manomboka izao zany amin'ireo district enclavé ireo dia tsy tokony hisy intsony izay fatapahana fanafody zay fa ho tonga any amin'ireo mila anazy daholo ireo fanafody ireo ary tsy ny fanafody any ao anatin'izany fa na ny vaccine koa ary satria misy faritra maromaro izay misy zaza maromaro sy olon-dehibe izay tokony atao vaccine tsy azo ao anatin'izay dia antenaina fa ity solution anankiray ity vahaolantỳ dia afahantsika manakaiky an'izay vahoaka izay arak'ilay tenin'Andriamantoa hoe fahasalamana manakaiky vahoaka. Manampy be ny famatsiana ireo tompo-pahasalamana sarodalana ny fisian'ny fitaterana fanafody amin'ny alalan'ny drone io satria minitra vitsivitsy no isaina dia afaka misitraka ny fanafody izy ireo. Nahitana fitombona ihany koa araka izany ny fanafaran'ireo CSP2 any amin'ireo toerana lavitra ny fanafody eny anivon'ny FAGEDIS na ny pharmacie de gros de district. Le amin'ny CSP2 zany dia misy approvisionnement zany le fizarana anazy mandefa par 2 mois. Bon de commande zany zay fa afaka avoaka zany le izy. Ohatran'izay koa le taonay mandeha any amin'ny Salama. Manao commande koa zay mandeha amin'ny Salama dia alefanay le commande tonga dia répartisenay amin'ny CSB araka ny bon de commande le ilain'ny CSB zany no hamezina azy. Hatreto aloha tena hita fa niakatra ihany izy satria anisan'ny malaky zany le amin'ny drone dia tonga malaky any amin'ny toerana ihany dia lavitra aza. Isorana zany le karikera le amin'ny drone satria anisan'ny niakatra ihany koa le fanafody nataonay demande any amin'ny Salama efa nisy zany regny. Dia 42 CSB zany le eto amin'ny district ny Toamasina 2 zay sahaniko akato. Raha ny fandrakana zany dia 37 azafady zay le izy. Dia anisan'ny manafatra bebe kokoa amin'io zany dia ao zany le ampasim-behony be manafatra bebe ihany eo amin'ny resaka programme PALU dia ao ihany koa ny full point ngamba full point tsy dia andanin'ny raha fa ny ambodirina anatin'izay ihany koa. Vokatry ny fiaraha-miasan'ny PARC na ny point d'approvisionnement relais communautaire sy ny PA na ny point d'approvisionnement voarindra araka ny tokony ho izy ny famatsiana fanafody hatrany amin'ireo tompo-pahasalamana any ambanivohitra. Manampy betsaka amin'ny famatsiana fanafody eny amin'ireo commune sy fokontany tena sarodalana sy lavitry ny fandrosoana ny tetikasa impact amin'ny alalan'ny fandaharana asan'ny PSI Madagasikara izay miantoka ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary ny fandrindram-piterahana izay tena ilain'ny mponina any ambanivohitra. Toerana fametrahana fanafody na ny entrepôt zany
izay ametrahana an'ireo fanafody izay araka ny circuit izay nazavainantsika hoe ny marketing social, zany hoe lay misy subvention fa ho an'ilay karazan'olona le eo amin'ny moyenne ny fahafahamidiny. Dia miainga avy any amin'ny entrepôt PSI central any Antananarivo ny fanafody dia tonga eto aminay niveau région dia avy eo indray alefa makany amin'ny au niveau ny district any amin'ny point d'approvisionnement de relais commercial, zany hoe le parc zany izay hojerentsika rehefa avy eo. Dia andray izy mivadika makany amin'ny point d'approvisionnement na ny parc izay akan'ireo AC dia ho tonga any amin'ny olona rehetra izay tokony hisitraka azy ny fanafody. Ny entrepôt zany dia misy ny norme de stockage, dia misy ny température izay tadiavina zany amin'ny entreposagentsika ny fanafody. Dia effectivement maraina atoandro hariva no raisina ny température ny fanafody ny trano. Dia misy thermomètre zany isaky ny entrepôt ery ambaravaranatsika afaka maka sary azy rehefa avy eo fa misy heure zany exact in-telo isan'andro miditra maraina dia amin'ny atoandro dia alohan'ny rava hiasa hariva koa zany dia ataony relevé de température. Miala avy any amin'ny PSI FOIB ireo karazam-panafody sy ny kojakoja ara-pahasalamana avy amin'ny mpiara-miolon'antoka. Atoby eny amin'ny PSI any amin'ny faritra izany avy eo. Miainga eo indray ny fanafody ary mankany amin'ireo toeram-pamatsiana eny anivon'ny fiarahamonina na ny PARC. Azo antoka araka izany ny famatsiana fanafody ara-potoana eny amin'ireo toerana lavitra ny tanàn-dehibe ahafahana manatitra ireo karazam-bakisiny sy fanafody maro ity tetika sa ity ary manampy amin'ny ady amin'ny Covid-19 ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny fanindram-piterahana sy ny maro tsy voatanisa. Ny tombony azontsika amin'ny tidron ity exemple concret no raisiko ohatra mandeha ohatra maroantsetra efa natao androndrono zany toerana faraky ny lavitra indrindra, mandeha fiara, mandeha moto mandeha lakana, mandeha ditongotra ray andro zay vao tonga any amin'izany androndrono zany. Ny chef CSB zany rehefa andeha aka entana zany dia mila mandeha an'izay étape rehetra zay. Ny entana alefana rehefa amin'ny alalan'ny drone dia adiny indray dia tonga, zany hoe tsisy an'izay étape rehetra zay zany. Vetivetika kely zany ny afanganan'ny fahatongavan'ny fanafody eny amin'ireny toerany ireny zany. Zay tsy ny antom-pisin'ilay drone hoe manao izay disponible ny intrant de santé eny anivon'ireny toerana ataontsika hoe enclavé ireny zany. Zay ny anisan'ny tanjona voalohany zany zay. Anisan'ny anankiray koa raha ohatra hoe hanao vaksiny ny olona ohatra androany, ny ankizy zany dia afaka livren'ilay drone androany any iny tsy mila hoe réfrigérateur zany fa tonga dia hoe reto ny quantité reto ny isan'ny olona atao vaksiny dia alefa ny drone le izy dia tonga dia atao vaksiny le olona dia vita iny journée iny. Zay zany zao ny anisan'ny tombony be amin'le izy, zany hoe tena hoe fanamorana fandefasana ny entana fanafody eny anivon'ireny commune sarodalana rehetra ireny. Ho antsika eto Madagasikara manokana tsy mbola manana fahefana mividy amin'ny drone ity ny fanjakana malagasy fa mbola ireo orinasa tsy miankina no manana azy ka izy ireo no miara-miasa amin'ny fanjakana. Ireo pièces ihany no afarana avy any ivelany fa ireo teknisianina malagasy ihany no mikirakira ny fandrafetana azy. Dia ny pièce ray manontolo anatin'ny platine importena moa zany afarana dia ny fahatongeto izy dia izay no confectionné ny ao anatiny rehetrarehetra. Gasy daholo aloha zany zay. Io moa zany variable satria le prix koa variable arakaraka ny fotoana ny vidina pièce fa estimé à peu près dans les 750 millions de francs, 650 millions de francs. En totalité 28 kilos eo izy. Eto à Madagascar nefa opérationnel. Misy maro antsetra naky telo ngamba izy ao dia eto misy anankiroa dia be fandriana misy anankiray fa ny mbola en cours de fabrication tena maro, tena tsy voaisa ngamba mety misy amapolo ngamba no fabrication. Ihany tompoko izay spécialiste amina fandatsahana ankoatr'izay misy drone hafa ampiasaina ankoatran'ny ity fiara-miasa amin'ny SIDSPS ity, misy manao resaka spray iny larikazina fanafody zany ametraka fanafody dia ankoatr'izay ny cartographie koa ataonay. Izao tetika sahagoavana izao no tanteraka dia noho ny fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera fahasalamam-bahoaka sy ny gouvernement américaine amin'ny alalan'ny USAID Impact. Momba n'ilay koa ilay vidiny dia izay indrindra no mahatonga ny USAID zany manampy ny ministera fahasalamana ao anatin'ilay fitaterana fanafody
ny ain'olombelona moa zany tsy voavidim-bola dia satria mbola teknôlôjia vaovao mbola lafolafo dia hatreto aloha zany dia mbola fanampiany ny USAID zany ity fitaterana amin'ny alalan'ny drone ity. Fantatsika fa rehefa mivoatra ny teknôlôjia dia midina ny koa dia anerinany zany azo eritreretina hoe isy pérennisation ilay projet. Hatreto aloha zany dia mbola location satria hitantsika teo hoe société prestataire zany le Arial Metrix professionnel ao anatin'ilay fanaovana fitondrana drone. Tanjona amin'ity tetikasa famatsiana fanafody amin'ny alalan'ny drone ity, nisy isian'ny fanafody lany eny anivon'ny tobim-pahasalamana any amin'ireo toerana lavitra sy savodalana. Tetikasa tahaka izao no tokony fotohizana trano hoy ny vahoaka eny fotony, ka na tsy eo azy ireo mpiara-miovinantoka izay mamatsy vola azy dia anjaran'ny fanjakana foibe no mitadin'ny vahaolana rehetra. Raha izay rehetra izay dia mbola maro ny ezaka mila apetraka eto amintsika mba hipetrahany tanjona hoe azo fitsaboana sahaza azy sy araka ny tokony ho izy ny vahoaka tsirairay na ny eto an-drenivohitra na ny any ambanivohitra. Amin'ity tetikasa fanaterana fanafody amin'ny alalan'ny drone ity dia zava-dehibe ny fisiny ho an'ireo komina sy fokontany lavitra sy sarodalana. Afaka tonga ara-potoana ny fanafody mamaly ny filan'ny vahoaka eny fotony. Fantaniana mipetraka ihany koa ankilany hoe raha tsy manohana intsony ary ireo mpiara-monantoka ireo noho ny ezaka efa vita avy ny fanjakana malagasy. Izay ihany koa no namarana izao fandarana izao azonao atao ny mijery ity fandarana ity ao amin'ny tranokala tv.cool.mg ary azonao atao ihany koa ny maneho ny hevitra ao amin'ny pejiny Facebook ny Cool TV FM. Azadino fa mbola misy ny Covid-19, ajaho hatrany ny fepetra ara-pahasalamana rehetra, ajaho ny elanelana iray metatra, anaovy ny arivava orona, manasady tanana matetika. Ankasitrainy ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Veloma tompoko.